Izao fotoana izao isika dia andeha hiara-maky salama. Misaorany Jehovah ary fanahiko, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ho, atolotra ianao ny tera sy ny saotra, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay, fa mendrika an'izany mantsy ianao. Isaoranay ianao ny amin'ny fahafahanay miara-miantso anao ankehitriny, indrindra moa ny amelanao anay hiaraka hoe hianoka an'izao fotoana sabata folakandro izao. Andriamanitra ho anao irery any ny dera amin'izay rehetra ho atao eto, ary mangataka izahay mba azo ny fitahiana izay efa nomaninao ny tsirairay avy aminay, ka ny fanahinao masina no hiasa aty anatinay tsirairay avy ao anatin'izany. Dia misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Araka izany dia ny sabata tolakandro eto amin'ny radio Azisy miaraka amintsika indray izay telo menata. Eto akaiky eto Volasosy Vatsoa miarabantsika peno dia miaraba azy mirava avy ihany koa. Miraba antsika rehetra miaraba ny Alain sy Volasosy. Miaraba ny Vatsoa sy Alain ary miaraba antsika rehetra. Toy ny mahazatra dia inoko ary antenaiko fa efa manomboka azontsika rehefa fantatsika ny mety vozotra ny fandarana rehefa sabata tolakandro toy izao, ka dia mahafaly anay ny manolotra ho antsika ny fandarana voalohany. Iny izay andeha arintsika anaraka avy hatrany ireo amboaram-piderana izay efa rentsika ihany fa atolotra antsika indray izy amin'ity folakandro ity. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia aza misalasala manaraka. Satria amin'ny ankapobeny dia haintsika avokoa ny hira sy ny mozika izay hideran'Andriamanitra amin'izao tolakandro izao.
salamo fa 5 am'zato ka ny andininy faefatra sy mivadimy dia misy zao teny zao ovakitsika amin'ny anaran'i jesosy mandrakariva ny taranaka rehetra samy ideran'ny asanao am'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko izany tokoa no tokony ataontsika manoloana ny fiandrianan'andriamanitra manoloana ny asa mahagaga izay nataon'andriamanitra tokony mpidera azy sika ary tokony mpanandratra azy anao ny laza ry ilaina sandratro andeha hoe no tsika indray izany Exodosy toko 5 ka ny andininy 9 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honiny eo aminy aho. Andriamanitra no niteny izany. Ilay Andriamanitra izay tompontsika dia tsy Andriamanitra ny lavitra be ihany, any amin'ny tsy taka-maso any, fa Andriamanitra managaiky ny voariny. Ary izy mihitsy no nanao hoe asaivy manao fitoerana masina dia honiny eo aminy aho, hanakaiky azy aho. Fotoam-bolamena tokoa izany hiaonantsika amin'Andriamanitra manakaiky antsika izany ko tokony deraina mandrakizay ny anarany.
Matio fa 2:20 dia misy zao teny zao: mankanesa ty amika ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahafiatsanitretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Jesosy no niteny izany tamin'ny olona rehetra. Jesosy no maneho fanasana ho an'ny olona rehetra, ary Jesosy no manao antso malefaka feno fitia ho an'ny olona rehetra, ary izany maneho fa fitiavana izy, ary tena mikarakara sy tena maneho fitiavana ny ondriny izay tandremany. Antso malefaka avy fitia tonga amiko sy tonga aminao, ary tena anehoana ny fiderana azy, ny famaliana izany antsono zany.
ao amin'ny bokyny efesiana toko faharoa fa sy mebeny folo koa dia misy izao teny izao zay tsara loatra koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny ntsony ianareo fa tompotany piray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'andriamanitra tena tokony hideran'andriamanitra ho mpiderin'andriamanitra mihitsy izao sy ianao satria ankohonany ary tena mahafaly loatra izany endre manao ahoana fitiavana nasiondratsika dia nitsonitsika zanaka anao sady izany tokoa isika koa andeha hidera azy ary andeha hanome sy hanandratra ny anarany amin'izao fotoana izao faly aho tretrika aho fa ankohonany ray voasasany ran Jesosy Kristy. Isaia fa 5:5 ka ny andininy fa enina dia voasoratra ny teny hoe mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Eny manana androm-pahasoavana hitady an Jehovah sy hiantso an Jehovah zasy ianao satria mbola akaiky izy, tsy lavitra izy satria manakaiky ny voariny raha teo. Koa ninina lalovanao dia rao Andriamanitra ankalazao izy satria tsy mba lavitra Jesosy akory indrindra amin'ny andro fahoriana sy ny fitsapana izay mahazo anao.
ao amin'ny mika toko fahenina ka ny andin'ny favalo dia misy teny hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao no marina sy no tia famondram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Tena ilainao ny manaraka an'Andriamanitra, mamaly ny antson'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tianao, ilay Andriamanitra mendrika ho deraina. Raha miantso izy dia tokony hamaly ianao, raha mitady izy dia tokony hanaiky ianao, ary izany mihitsy no andao hiderantsika azy, izany toetrany izay miantso, mitady, miaro ary tsy manary izany. Koa ny faniriana dia ny anapahantsika hevitra mba hanaraka an'Andriamanitra. Hoy ny tonikira hoe anaraka anao no iriko, na aiza no aleanao. Jesosy re izay no faniriko, hiaraka aminao. Ndiary hoe notsika izany eo ampieritrretana lalina ary indrindra ampiderana ilay Andriamantsika. Ary ny faratampon'ny fanantenana dia ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika eo amin'ny rano lanitra. Hoy ny Apokalipsy 3:1-12. Ho avainga anao, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra. Jesosy no miteny an'izany.
koa dia tena mila miambony sika ary mitana mafy izay nanantsika mba tia sy aka ny satrom-poninahitsika. Jesosy ho avy indray, Jesosy ho eo amin'irao ny lanitra ho hitany maso rehetra. Izany no tokony fanantenantsika, izany no tokony finoana ao anatintsika. Ho avy indray ny tompontsika. Ao am-ponay izao ny fanantenana, fa ho avy indray ny tomponay. Andeha izany no amezantsika ity fiarahana ity, ka hahatonga antsika ho bederan'Andriamanitra, satria fifaliana lehibe izany hoe ho avy Jesosy handray atsika ary hiaraka amin'ny mandrakizay isika izay nandray azo tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Mbola mitoy ihany ny fiderahantsika n'Andriamanitra, andeha isika rehetra indray niaraka hira mivantana ankehitriny fa ankasitrahantsika aloha ny rehetra na izay nanolotra ny amboaram-piderana teo na isika niaraka ny ventsy tao anatin'izany. Andeha ary ny hira fa 7:700 ampidiny eto anoha ny rahantsika rehetra manatanteraka ho fiderahantsika n'Andriamanitra. Ampidiny eto anio. True
eny ary hiditra sady amin'ny lohahevitra isika lohahevitra moa dia ny hoe fatram-pitiavana resaka fitiavana indray izany isika amin'ity anio ity ary fitiavana ao voafaritra ao anatiny ao avokoa ny karazana fitiavana kanefany amin'ity anio ity dia anomboana azy dia aleo aloha asiana resaka hoe fitiavana tena mila fandanjalanjana izy ity mila mahay mametraka ny lahara-pahamehana ahoana moa tena fandehan'izy io zany namana vola sosy Alain Franco fahaizana mandanjalanja zany ao amin'ilay lafiny fitiavana indraindray zany rehefa misy tiana mety hoe olona mety hoe zavatra mety hoe fanaoko na toetra ve sa na zavatra dia indraindray tsy hainy mandanjalanja an'ilay izy dia tsy hainy mamatra azy hoe tokony ohatran'iza ny fatrany amin'ity ray ity dia ahoana ny fatrany amin'ity ohatra zany zao raha tia kilalao be misy kilalao anankiray dia lasa hoe afohy ny zavatra rehetra noho ny amin'iny dia mihoatra zany zay izao ny fatran'iny fa tokony mahay mamatra zany sika ao anatin'izay hoe fatram-pitiavana dia mahay mandanjalanja izay mba tonga ny zavatra rehetra ho araky ny tokony ho izy fa tsisy lasa mitanila ao anatin'ilay izy ka misy ho tontosa misy ho lasa mihoatra misy ho lasa tsy ampy fitiavana anisan'ny alalana azy alalana izay fitiavana andresan'ny volasoa zay ny eros fihetsem-po tiany loatra le kilalao azonareo le izy dia mety hoe lafo be na nefa avy eo le izy mety hoe dia simba dia tiany loatra dia mitomany mihitsy indraindray ho an'ny ankizy io zany le hoe fihetsem-po zany zay zany no anankiray tena mila tandremantsika amin'ity resaka fitiavana ity dia tonga dia manome vahaolana avy hatrany zay araka nylazain'ny oabolona tonga 3 dia ny 4 hoe anakatolory ihany fonao ny fotsika zany rehefa an' Jesosy dia tsy dia manana loatra ny hoe fihetsem-po tafahoatra tsika satria ilay Jesosy ao anatintsika no mifehy azy mamesy azy marin'izany ao amin'ny soratra masina ihany koa moa ary amin'ny Matio ary Matio 9:1-20 Matio 9:1-20 dia izao ilay lazainy ao hoe fa izay toeran'ny arenao dia ihany koa ny fonao dia ny arena zany ny zavatra tiana azontsika raisina zany eto hoe le resahana amin'ilay hoe itoeran'ny arenao ny itoeran'izay zavatra tianao any amin'izay misy an'izay tianao dia ihany koa ny fonao ka mbola manamafy an'izay ihany zany aloha Jesosy zany ny ao am-po mba tsy ho ireo zavatra hafa kilalao na olona na zavatra hafa izay hoe tiatsika no iorenan'ny fotsika ka manjary mampihoatra an'ilay izy fa aleo Jesosy no mame azy izy ity ve zany risy mianada tahaka ny hoe raha ohatra ka tsy voalanjalanja tsara zany le fitiavana ka misy zavatra tiana kokoa zany dia lasa mandika an'le didin'Andriamanitra ve zany tsika hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany satria ny zavatra rehefa tena tiana dia
atakalo lasa voatakalo an'le izy zany Andriamanitra dia lasa andriamanitsika zany le izy ohatran'izay ve zany lasa iny voalohany amin'ny lasa iny lohalarany amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra atao rehetrarehetra ny zavatra saintsaina ny zavatra ankamamiana dia lasa iny any daholo zany ny fotsika dia lasa Andriamanitra kely mihitsy zany indray mantsy ity le hoe manompo an'Andriamanitra hafa ity le hoe eritreretintsika hoe tsy maintsy hoe manao sarivongana manao manompo sampy zany eritreretintsika kanefa indraindray le izy tena hoe ity fitiavana tsy voalanjalanja ity mihitsy dia atafalatsaka atsika ao anatin'ny fanaovan'Andriamanitra hafa raha mihitsy zany ary izay mihitsy moa ny resantsika hoe lanjalanjaina zany le fatran'le satria raha mavesa-tanja loatra dia lasa mavesatra noho ny an'Andriamanitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra mbola manamafy ihany hoe aleo Jesosy arak'izay nilasan'ny Alain Franco azy no hifeny ao am-po dia mba ao amin'i Jesosy ny fo fa tsy any amin'ilay zavatra hafa lasa lolarina no Andriamanitra lasa tiana loatra lasa mihoatra ny zavatra mantsy rehefa mihoatra dia fahotana ao amintsika olombelona nefany efa voajanary amintsika mihitsy io fitiavana io ka ny tena tandremantsika zany dia ilay fitiavana misy fihetseham-po ilay fihetseham-po mantsy io fa rehefa mandeha ataontsika hoe herinandro fotsiny dia hay loatra tsy nilaiko ndraiky ilay izy azonareo ilay izy nefa tamin'ny voaloha tena zay mihitsy dia teo nandaniana ronondosiny sisa ay fotoana foy dia lefy ilay izy izay fitiavana fihetseham-po zay ilay mila n'ilay olona manolotra ny fony ho an'i Jesosy mba ahafahan'i Jesosy mifehan'ilay fony zany rehefa avy moa zany dia hitantsika eo ihany ny tena hoe fitiavana tiavako an'ity ve zany Alain Franco mety ho lasa kapizay mihitsy fitiavana telefona fitiavana haingo fitiavana akanjo zany mantsy efa ao anatintsika rehetra zavatra rehetra zany afaka ho tiavana daholo no fitiavana fa ianao zany mila mandanjalanja dia tsy io nefa mampanota antsika zany raha vao tsy Jesosy no ao am-po dia hiaotra foana ilay izy dia misy nge karazan'olona mampalahelo mihitsy fa efa vidiny lafo be ilay telefona ohatra satria nanome ohatra ianao dia avy eo ilay izy nefa kay mbola misy tokony vidiana hafa nefa dia telefona dia izay zany zao dia tena tsy mety amin'ilay fihetseham-po fitiavana mihoatra taitaitra teo fotsiny mahafinaritra zany resakintsika zany fa zaho andeha hisy namantsika hanao fijoroana vavolombelona mahakasika an'io resaka io fanandramana ny ainana dia ho zaraina ho voninatr'Andriamanitra irery ihany ny loha hevitra moa dia hoe fatram-pitiavana ty resaka ho resako aminao ty dia ny loha-ndrindra ny nidirako teo amin'ny fiainatokantrano atao amin'ny fiainam-panambadiana rehefa tamin'ny fatanorana tao amin'ny lohan'izay fanambadiana izay dia mifanena tamin'ny tovovavy anankiray ny tenako ary nifankatia tamiko izy io ny zavatra nisy dia izao tsy vokatry ny tena fitiavana marina no nahatonga anay roa tafaraka tamin'izay na dia atao raha ilay foto-kevitra kristianina hoe rehefa miaraka amin'ny olona anankiray dia ajaina karakaraina ary ho tiavina izy ny zavatra nisy tsina dia izao namako no tia anazy dia nitory fitiavana taminy ary rehefa nitory fitiavana taminy tia namako tia dia nitenen'ilay tovovavy fa raha hitovy izy no mitory fitiavana amiko dia izy no mety amiko amin'ny mahatanora moa rehefa niteneny namany izay ilay namako ilay izy dia alao ary izany indray no ananana rehefa ohatra ka tsy nety tamin'lahy tafaraka soamantsara izay fa ny zavatra nampalahelo tafasaraka tao tariana satria tsapa fa tsy mifandray ilay fitiavana ary na ilay tovovavy ary dia tsy fitiavana arak'ilay tena hoe fatra ilaina tokoa nisaotra an'Andriamanitra fa tateo ariana tamin'ny fotoana marimarina kokoa tamin'ny mbola teo amin'ny 40 taona teo dia
isorana manokana eto ny namana ray aman-dreny Elion Andria Mitatsoa izay ao amin'ny AWR nampiofana ny tena tamin'izany tao amin'ilay sampana atao hoe explorateur izay niteny fa tenyizao mbola ankizy zao ny tena amin'ny matanora zao ny tena dia tokony efa hitondram-bavaka ilay olona izay eritreretinao vadiana rehefa tonga izay fotoana izay dia efa nitondram-bavaka ny tena ary nahazo fiofanatra an'izay koa ilay vadiko dia efa nitondram-bavaka manokana ta io Andriamanitra ilay ho vadiko izay nisaotra an'Andriamanitra lehibe fa raha nitoe zavatra rehetra dia tsy tokony ho tafaraka akory izay fa rehefa mifampitondram-bavaka tafiditra tao anatin'ny fiainam-panambadiana dia ny zavatra nafinatra rehefa samy resaka ny fanandramana toy ny tena dia ny tena izy fa nitondram-bavaka manokana ny tena koa ka tsapa tokoa amin'izao fotoan'izao fa ilay fitiavana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany ary ny lohahevitra manokana safidianay roa rehefa hiditra tamin'ny tokantrano ny teny fanevanay dia izany teny izany mihitsy ao amin'ny mpitory-teny toko faharoa dia ohatr'izao ilay teny hoe fa ny fanevana eo ambony koa dia ny fitiavana ka isaorako Andriamanitra satria azon'Andriamanitra tao manome antsika tsiravy izany fatram-pitiavana tena ampy izany tsy le mihoatra satria raha mihoatra dia manimba zavatra izany raha tsy ampy le izy dia voamehany koa hamodika amin'ny fihetseham-po sy mety hanimba ny hafa koa mirary an'ireo tanora izay mbola mikasa ao amin'izany tokantrano izany mba azo ilay fitiavana tena izy satria Andriamanitra ilay fitiavana izay afaka manome antsika an'izany maimaimpona.
fetrany famindrapoa tolonindra olisorina fahitadiana ka alaony lalana natorony inialino bara izy tondra fifarina sy hitantana nidy kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maintsoto tiso kanawaingana nawela tetsy maintsoto tiso eny ary manaraka hatrany radiozisika dia ao anatin'ny fandaharana sabata tolakandro hatrany hatrana miaraka amin'ny telminada volaso vatso fifaliana lay flanco toky etsy amin'ny lafiny teknika mitoy ny fotoanantsika atao orina iny iriny hidravetrany amin'ny lalora baibolitsika vatso eny ary tsy miala amin'ity resaka fitiavana ity isika fa izy ity indray zany zao a dia eo amin'ny lafiny tsy dia nety loatra zany no antanitsika zany hoe nitongilana tany amin'le tsy tokony natao zany a le natao a dia nanjary misy fahasamana dia hojerentsika zany hoe izy ary a le olona horesahanay zany a le zavatra natakalony tiany kokoa dia natakalony le izy a dia iza no nanao an'izay zavatra izay fanontaniana voalohany noho ny fitiavana voanimba dia natakalo ny fizikina ny ankizy no sena mamaly voalohany noho ny fitiavana voanemba dia natakalo no fizikina ina fanontaniana iza iza le izy izy tonga dia hain'ny ankizy ny antsoantso be mihitsy zao ny ankizy tao an-trano tao a iza mivalany ary iza le dia voanemba veriveranao mieritreritra ve mihitsy ny ankizy rehefa namaly efa namaly tsika mivaliny ary tsy iza fa Isao marina raha vao resaka fizikina zay a dia tena tonga dia dia Jakova Jesao satria le izy tiany loatra le sakafo aiza misy an'izay ka maro be koa moa zany ny olona tia ny voanemba io za zany tena tia tsaramaso Genesis 5:20 dia ny 9:7 ka hatramin'ny 4:30 ny misy ny tantara fanontaniana manaraka iza indray ary a ity diso safidy ity noho ny fitiavam-bola dia natakalo ny raha marina zany hoe natakalo an'le vola ny raha marina satria le vola ny tiany azonareo ve raha n'olona marina zany iza le nanakalo an'le izy efa ny tanora tsara mihitsy le izy testamenta vaovao testamenta vaovao apôstôly Paoly tsy izany satria tamin'izy le mbola tsy niova fo mantsy izay no tao an-tsaiko
metsika satria izy mantsy mamonomono kristianina ohatr' izany dia zay nytao tsaiko diso diso iny zany hoe zary fa jodasy zay indrindra matio toko fahaenina amby roapolo a dia manomboka mendeny fahefatra ambe folo no ahitantsika ny tantara satria tia vola zany jodasy anefa nanana fahalemena fitiavam-bola dia ny rahan' jesosy izay raha marina no natakalony an'ilay vola fanontaniana manaraka ity indray dia lehilahy anankiray a namen'Andriamanitra iraka izy efa hoe misy destination mihitsy zany hoe ianao a dia zao no avinao dia izay iraka nomen'Andriamanitra izay dia natakalony fitiavam-behivavy zany izy ary izay natakalo fitiavam-behivavy naleo ny vehivavy a toy izay anatanteraka le iraka nampanaovina azy hoe ianao a dia zao ny asanao ary efa mbola amena sy papakelyntsika mbola tsy teraka izy dia efa nahazo ny iraka nahazo an'lay iraka efa voafidy zany i davida ve davida disony zany davida mantsy neritrereto hoe nanana olana ohatr'izany dia nitonoka diso nomboka indray zany le diso foa iza le zany ve tsy i samsone zay indrindra ny samsona dia nofidiana ho mpitsara ny zanak'Israely izy aho hanafaka ny zanak'Israely ihany koa kanefa ny a dia naleony a mifidy vehivavy fitiavam-behivavy zany ao ampitsara toko fahefatra ambe folo a no ahitantsika ny tantara manaraka iza indray araha nyresahana eto fa noho ny fitiava-kanina dia natakalo ny mandrakizay fahenjanabe koa zany natakalo ny mandrakizay fitiavana inona hanina izy ary zany le izy zany ry alain francoa tonga zany za zany mieritreritra le hoe fiainana mandrakizay zay mihitsy ka dia hoe natakalo mandrakizay le izy tokony hoe manana tokony hoe tsy mety maty zany manana fiainana mandrakizay dia tia hanina izy dia natakalo n'le izy izy zany ve tsy mitovy amin'ny ry esao teo ihany diso diso kay efa nahita le tokantrano hoe izy ary eo afapo sa ve lehilahy aloha sa vehivavy andeha omentsika hoe vehivavy ary ianona zany ngambe i eva eva nanomboka tamin'izay a dia fotsitra le izy manaraka fitiavana zavatra hafa indray izy ity noho ny fitiavana voninahitra dia natakalo olon-dratsy ny olo-marina ary zavatra misy amin'izao fotoana izao zany noho ny fitiavana voninahitra dia natakalo ny olon-dratsy ny olo-marina izy ary izay fitiavam-boninahitra indray zany ito efa namaly nefa olo-marina aloha jesosy jesosy ny marina satria tsy misy marina na dia iray fa jesosy any marina dia natakalo olon-dratsy zany izy ary zany ay pilato marina pilato zany a tokony manahay alay marina arabay ampelatana amin'ny pilato zany ny décision fanapahan-kevitra dia diso le safidy a noho ny fitiavana voninahitra farany ary noho ny fitiavan-tena indray a dia natakalo vola ny zandriny fitiavan-tena dia natakalo vola ny zandriny zany hoe tsisy mpangala-jaza zany teto fa dia natakalo n'ilay zokony mihitsy zany zandriny ye jery no tantara fitiavam-bola
fitiavan-tena izandray re zany zoky ny nanakalo ny zandry ny zandry alay tia tena be zareo ka le teny volasoa teo zany nahafantarako azy igny aneo marina aloha le hoe zoko ny natakalo ny zandry ry zanaky izy moa le maro anakabe iny le 20 ny zanany izy batorokely 20 ny zanany izy moa le baiboly nga 20 fotsiny fa firy moa 13 izy moa mba be volasoko tsamotsy mahay i jakoba ve jakoba zay zanaky jakoba dia ary marina kay zanaky jakoba to dia fantatra koa zany le zanany le le natakalo sy le zokany sy le zandriny josefa le natakalo josefa le zanany dia genesis tompa fito amin'ny 30 dia mindifa mba mahay mihitsy alainy tatoazy zay zany a safidy diso satria ny fitiavana zavatra hafa ny mandeha aloha ary tsy voalanjalanja le izy a fa nasehontsika teo ny fitiavan-tena ny fitiavana voninahitra ny fitiavan-kanina ny fitiavana vehivavy fitiavam-bola ary fitiavana voanemba fitiavan-kanina ihany zany ie mbola ho resantsika misimisy kokoa zay miresadresaka reo avy eo any satria ireo rehetra reo mbola mpahazo atsika amin'izao ny dia tsy maintsy resana le izy mba ahafahantsika mandray leso eny ary zay ny lalao ara-baiboly voalohany iny namizy antsika azy volasoa andeha aloha sika angataka hira ary ao amin'ny toky ao amin'ny lafiny ara-teknika ao a dia andeha hiaraka ianoko ao anatin'izany hiry zany dahary Jesús mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela no nikiry tsy naomby hatramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo to hiova olombaovao tapakevitra ifo nefizany tsy maharitra salavitra rabitsune inday no malikulu miverina hindray zao Jesosy mba tantano oh arovi situano Sosio vundeu tizandina vundeu turiteni marune fare be niana travara Piacirenyane de tosarotratsiai vao mandrosindray mandingana hoe hanaraka anao dia indro favofingana kasi
sy lavoa tsy azo antokany hoaviko tsisy antenainany amiko raha tsy tantananao de inoko fa tsy ho tafita aza velande irery o ampio fankely ery miangady mitoreo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo. Hiverina eo amin'ity resaka fatram-pitiavana ity indray tsika hitantsika tao anatin'le lalao teo fa tena raha voadisontsika eo amin'le fomba fametrahana n'le lohalarana sy le eo amin'le zavatra tiantsika mihitsy zany dia misy fitotongananao misy fahasimbanao misy safidy manimba zavatra zany ao anatiny ao andeha hiverenantsika ho toizantsika resahana indray makasika n'ity lohahevitra ity ary raha ohatra zany zao resahantsika ilay farany teo ny amin'ny zanaka Jakoba dia tsy mitovy zany ny fifankatiavana teo amin'le mpirahalahy dia mety ahazo atsika koa ny ohatran'izany mety tsy dia tena voatery hoe mpiray tampo ohatran'ny zareo tsika fa mety mpinamana mpifankafantatra dia tsy mitovy lasa misy tiana sy tsy tiana misy fatrany tsy mitovy ao kanefany hoy ny voalazan'ny baiboly dia ny antsika andray sosikevitra torohevitra avy amin'ny baiboly avy hatrany ao amin'ny jaona toko 5:7-7:10 jaona toko 5:7-7:10 dia tena tonga dia mivantana be na nambarany azy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany dia nefa isika eo amin'ny fifampitondrantsika ny samy mpinamana samy mpiray tampo na izay mpiarabelona mpiaraka miara-miaina ety an'ity tany ity dia tsisy ohatrany hoe raha ohatrany aniry zanaka Jakoba teo ary zany dia tena hoe raha manolotra ny aina ny tokony ho fitiavana neny zareo tena leo ny ara ny saika nandatsakaina mihitsiny fa raha tadintsika ny tantara moa robena ny tsy nanaiky dia tsy nalatsaka ny ain'i Josefa fa mifanohitra amin'le anoron'ny baiboly atsika azy mihitsy zany le izy ao anatin'izay ka eo amin'izay lafin'izay zany tokony ianarantsika ihany koa ny mamatra ny fitiavana amintsika samyntsika mba tsy tanila le izy ary tsy tonga amin'ilay ratsy ohatry ny endry Josefa sy ny ralahany zatra nitranga tamin'ity fianakavian'ity mantsy be loatra le fankalana dia misy tsy fitiavana io manimba fitiavana be mihitsy io le fitiavana efa andresantsika teny aloha hoe voajanahary ao amintsika dia ny manimba ny fitiavana voajanahary io ireny hoe fankalana fialonana ino tisy teo zany fankalana fialonana tonga dia hoe tsy tiana fotsiny zao vokatry ilay fankalana sy fialonana dia raha tsy tiantsika ny hotratra an'izay satria matetika amin'izao vanim-potana misy antsika izao mbola misy ny toe-javatra ohatr'izany raha mijerytsika mamaky gazety magnany amin'ny tribonaly samihafa any dia misy mpiray tampongy mifamoana mifampitory mifamoana dia mifampitory kanefa tsy izay mihitsy ilay programan'Andriamanitra dia tena hidivanao amin'ilay izy tany na hoe trano zany hoe tianao zany ilay trano noho ilay fianakavianao dia ariana mihitsy moa ilay fianakaviana noho izay zavazaza zatra misy dia izay ilay resantsika eto vatsoa misy ity zany ndraindrainga izy ohatrany hoe misy fomba fitentsika malagasy zany hoe sarobidy kokoa za noho ny hafa ohatrany hoe eo amin'ilay resaka hoe ny tena aloha voalohany asa raha hainareo ilay fiteny malagasy hoe raha maty mateza ravana raha maty ny havana matesa ny omby zany hoe raha mbola azo atao zany dia aleo aloha tsy zay dia ohatrany hoe rehefa misy zavatra tsara zany dia aleo aloha za
azontsika ve izy zay zany a le somary mifanohitra mantsy zay zao amin'le tenin'Andriamanitra ny vakiny namana volasoa teo hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao a dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany dia nefany a raha noho tsika olombelona tia tena dia hoe raha misy zavatra tsara aloha dia aleo ny anahy aloha fa raha misy fahavoazana kosa dia aleo ny hafa aloha dia izay zany misy tena fandanjalanjana ngeza be ary raha tsy miaraka amin'Andriamanitra irery ihany a raha tsy feno fanahy raha tsy efa hoe feno an'Andriamanitra mihitsy ny fiainana dia sahirana ihany tsika amin'izay fisafidianana izay ny anaran'ilay fitiavan'izay raha nresaka n'lay hoe eros tsika teny aloha lay hoe fihetsem-po dia ity manaraka ity zany le hoe agape na hoe agapanina amin'ny fiteny hafa ihany koa izy io zany dia mamonjy manome dia izy io a na ho faty azy zany no fitiavako anao dia ataoko izay zany le fitiavana Jesosy moa no naneo an'izay fa tsika olombelona manana an'io koa tsika fa ny olana dia zao rehefa tena hiatra manaina le izy a dia miembotra le olona raha ohatra zany hoe misy vola aloha dia manao ihany izy aloha raha misy zavatra atolotra ho an'ilay fitiavana dia manolotra izy aloha fa raha vao hoe ohatra ny hahafaty azy amin'izay dia miala izy dia izay le izay afaka entina mbavaka izay a fa mahita olona ihany koa nefa tsika vitsy a fa vitsy le izy irarina mba ao anatin'ilay olona vitsy ianao manana an'izay fitiavana agape izay dia vonina nolotra ny ainy mihitsy izy tsaroko misy rahalahy zay a narary ny rahalahiny dia natolo mihitsy ny rein ina moa le rein ny voany ilany nomeny an'ilay rahalahiny dia izy indray lasa anakresy izy zay le fitiavana agape mbola misy manana zany a dia irarina mbo hanana n'izany daholo tsika manolotra fa tsy maka foana dia na ho faty aza dia tsy manana satria tiako ny mamako tiako ny zanako tiako ny ray aman-dreniko dia afaka ho faty mihitsy aho andry zareo mahafinaritra ity resaka fatram-pitiavana ity mbola misy toko sy andiny ve azontsika atolotra ny olona mahakasika an'izay fitiavana izay misy eo volasoana ie ao amin'ny ohabolana moa zany a raha eo amin'ny fifandraisantsika samysika dia efa haitsika loatra ny lazainy eo amin'ny ohabolana toko fa 7:10 andriny fa 7:10 dia izao indray no anoron'ny soratra masina azy atsika hoe ohabolana toko fa 7:10 andriny fa 7:10 izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana dia raha ohatra zany sika miverina amin'ny lesona efa natolotry Alain Francoterie aloha hoe mangataka an' Jesosy mba hifeny fotsika dia tokony ho vitantsika soma tsara izany ho sakaiza amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana izay Isaia 9:24 marina antsika satria tia toetran'Andriamanitra dia irarina mba ho toetrantsika koa eo amin'ilay fitiavana Isaia 9:24 manao hoe na dia mandra-pantitra aho aza dia tsy miova ary mandra-pafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana hitondranareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka izany no fitiavan'Andriamanitra dia mba fitiavantsika koa izay no resantsika izy dia eritresantsika eto dia afaka entina mbavaka izany dia afaka hananantsika tsy miova Andriamanitra tia antsika foana izy a na oviana izany tena teny fampanantenana ho antsika zany tokony hampahery antsika indrindra izay mandalo ao anaty ady sarotra dia ny fatram-pitiavan'Andriamanitra dia tsy miova ho anao Sara, zay malala, zay miantra, zay mijery, zay mahery, zay tsy toa, zay fitiavana toko. Jesosy tia, zoky tia, manalalana. Zay
tompo saonania yanautia saonalota yanauri nuniamitruindrai mahagaga sisifetra lai fitiavana irau maiderawe aleluya traisotumpo itifungu amboarina aleluya siosana Santa Trevana, Funina Ichuana, Tombosi Panzaka, Isaranane, Ianara Masina, Funina Ichuana, Tombosi Panzaka, Isaranane, Fatram-pitiavana. Volazo, toy ny fotoanantsika. Arak'izay dia mitoy tokoa ny fotoanantsika andeha iroso amin'ny lalao ara-baiboly faharoa indray isika ry Alain Francos Vatsoa mba ampitomboana hatrany ny farany tantsaintsika amin'ny fahalalana ara-baiboly ka ndao ary Vatsoa inandray no antanitsika an'ireto namantsika ireto. Ya, mbola ao anatin'io lohahevitra fitiavana io ihany sika fa amin'ity lafiny ity indray dia lafin'ilay tsara ilay nitongilana nakany amin'ilay fitiavana nresantsika teo zany le izy hoe nahinan-danjalanja dia nanolotra ny tsara zany ho an'ny tsara zany no nitongilana n'ilay fitiavana. Ny antaninantsika indray zany dia tsy anaran'olona fa le zavatra nataony any ohatrany hoe asiana teboteboteboka zany eo dia nareo zany manohy azy zay indrindra fenoy ny banga ndao ary noho ny fitiavan'ny Andraely dia teboteboteboka i Jakoba. Fireno noho ny fitiavan'ny Andraely dia teboteboteboka i Jakoba. Inona ny valiny hitantsika tany? Endry tanora namako Tamin'izany mbola tsy iseny fidianany glasy na kakapigeon Andraely dia nomeny rano marina tsy zany kosa satria hoe tsisy glasy dia hoe rano. Tanena asiny rano dia saratra nomendomendotsakoa ny meny iny fanjo sisy toky teny an'iny fa mety diso koa ny toky. Raha ohatra hoe vakitsika tsara aloha ny baiboly dia hoe noho ny fitiavan'i Jakoba Andraely dia mitsika valiny niverina nanompo niverina nanompo labana fitotoana faharoa indray izy Jakoba dia voalaza n'io teny io ara fa toy ny vetivety foana ozy izy no nandaniany an'ilay fitotoana jerentsika ny Genesis 3:20 zay le fitiavana tena izy Genesis 3:20 no ahitantsika sady mahandro ny maharitra moa zany fa mitovy azany fa nytaniana manaraka ary noho ny fitiavan'ny vahoakan'Andriamanitra dia naleon'ny Mosesy teboteboka na io fitiavan'ny vahoakan'Andriamanitra na fitiavana an'Andriamanitra ihany koa ny safidy nataon'ny Mosesy tao fa naleony ny
fatoroy ary volasoa fanina ve anao fitiavany mosesin'ny vahoaka sy ny hoe ny asana ny ran'andriamanitra na hoe ny antsoin'andriamanitra azy zany dia raleony tonga dia mazava be efa nome volasoa sy papa mazava be mihitsy ale franco efa namaly eny tany an-trano e iny ary andao amena mivaly ny volasoa na ny leony ny fidy ny hiara-ory amin'ny vahoakan'andriamanitra dia marina koa ny lazainy tany an-trano raha ohatra izy ka nyteny hoe naleony natao tsy natao zanaka ny mpanjaka naleony tsy niakany fanjakana tsy tantaraina loatra zay izy eo marina zay nyteneny tao atokantrano tao fa zay ny avao marina fatara ao amin'ny bokiny hebreo ny tena fahatsika manonona an'izay malaza azy a ny faritan'ny hebreo mazava tsara mihitsy ilay izy amin'ilay resaka finoana iny a dia ny hebreo toko faraiky ambin'ny folo andihy fa efatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo eny ny enina amby roapolo koa azy dia malaza an'izay fa ny tantara indray a dia any amin'ny tantarany zanak'Israely any toy izy antsika indray a ilay fanontaniana noho ny fitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao dia ankizy tonga dia mamaly a tsy mahazo mandiso alain franco noho ny fitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao tiany daholo tsika tiany ny olona rehetrarehetra dia iny kosa to dia mahay daholo hatramin'ny ankizy noho ny lehibe ny tanora tandremo alain mandiso fa tonga dia afa-baraka eo a nomeny ny zanany latokana mba tsy overy izy misy azery mihitsy nomeny zanany latokana mba tsy overy aitsika ny toko sy andimy misy an'izay a fa ny jaona toko fahatelo andimy faenina ambin'ny folo ko izy antsika indray ary noho ny fitiavan'ity vehivavy noho ny fitiavan'ity vehivavy anankiray tia ny rafozany a dia nafoiny ny tepitepitepitepiny noho ny fitiavan'ity vehivavy ity andrafozany dia nafoiny ny tepitepitepitepitep rehefa misy resaka hoe rafozan'izay dia tokony hoe mba mora hay koa dia nafony zany ny vadiny marina mety izy ny fitiavany rafoza dia nafony ny vadiny afandray zany a ie efa nahay tsara ny tany atokantrano tany a fa izy ilay vehivavy ilay vehivavy a irota fondresantsika tamin'ny heriny izay ary nafoiny dia nafoiny avokoa na ny ny firene tanindrazana ny fianakaviany zany mba azy rehetra koa tena fitiavany afonao mihitsy ny tanindrazanao no ny fitiavana ilay rafozana tena zavatra ary tsy vitany hoe ilay rafozana ihany fa ilay zavatra na ny fivavahany ara dia nafoiny satria naraha ny fivavahany zany tena fitiavana irariana mba toy izany daholo ny finaty sy rafozana miain'ny radio azisy rota toko voalohany andiny fa enina amby folo manao fanamariana itoky ao amin'ny lafiny teknika ao eny ary fanontaniana farany ary noho ny fitiavan'ny Maria an' Jesosy a dia nafony koa ny noho ny fitiavan'ny Maria an' Jesosy a dia nafony a ny any tanora tsara ve zany e maromaro ilay mari tonga ao an-tsaina zao ka ao anatin'le piège kely zay ao anatin'le izay mba mahakilalao azy inany nafoiny Maria inona zao ny alain franco ny nafony volany marina ve marina mahazo marina zany marina zany ka azo kina ny addition nosy toky ka tsy maintsy ny vidiana vola angely zavatra nanaiky toky ao amin'ny baiboly eo sao ohatra ny misy resaka hoe karama herintaona ve ye ohatrany hoe
le nafony de karaha mahery-taona karaha manolo herin-taona vao mahazo an'io zavatra ny vidiny io inona le izy amin'izay la ina moa menaka moa zany sa ranomanitra ny anaran'izy iny menaka manitra menaka manitra inona ny anaran'le menaka manitra izy aloha tsy soja de tsy oliva alabastar lioka toko fafito andiny ny fahafito amin'ny telopolo izay indray ny lalao atsika inona hoe mba nitombo fahalalana indray sika tao anatin'izay de mitoy ny fotoanantsika zaniko de manasa antsika mbola naraka nytoy ny fandarina hatramin'ny farany misy zavatra maromaro a zay iarahantsika manaraka zany a de hitantsika eo indray rehefa avy eo Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efanandao de injala fity antrany pani miamsoa Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efanandao de injala fity antrany pani miamsoa Silavina melikufati Silavina nikechakurai Nefata diavina Tesopi yonta Tesopa mela Tesopa mundi Fialauna nakaki Arikyuna naki Teso piano, teso tinuva, yanamurarina, aritukina, iyarubidi. Teso, fitiavana, mandrakiza, Nirakunu Naturu chumba hamuzenana Uzeso Fitiavana Mandrakiza Noliti avaku Nirakunu Naturu chumba hamuzenana Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efanandao de injara fity antrany pani miamsoa
ampifaliana indray no anlorana atsika rehetra atao anatin'izao fandaharana izay arahantsika izao a ety tononkalo anankiray ity natao ampahirizana ny tia mazana tsy mety mandanja ny fatrapiti izay omen'ny tiana namatika atsika na mainka hafanana dia vonina hiahitra anaty fiafiana na andro na alina misy filanana zava-mamporotra ny olona tiany dia ny misahirana monja ziany ny tena sambarany sy fifaliany lazaiko eto an'io fa misy tantara-piti tena miavaka loatra dia lay namoizana ra sady aina mba hahatonga aisy ianao hoany ankoatra ianao io ilay tiany lalainy sy mamy dia nisahirana ny fatratreri fa ampifaliany rasendra tomany impiry ampidiny rehefa nani izany ny tena fitiavana lahy fatra ambony tsy tratry ny saina maty ho anao eny maty ho ahy maty ilay zanaka tokany rainy mpanoratra tokony ainandre malala Panjakambuni indrindra ka nilefitra tsy notompoina fa nanompo dia nijaly no ny amiko hatraminy aina manompo tsy notsitrina anavutana nefa tsy miandry valiny zay toetra taona hitoetra ato am-pokony anarana Jesu fitiavana sitakati nisayu nisufitanao naizanu misia diacapaku famitewa nifitiavana Tsinau anautana nefatinya divani zairechakauna itwecha twamnia narana itwecha twamnia narana
Jehovah Andriamanitra tsara indrindra azy any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao izahay, ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao, ary engany ny fananao masina hanokatra ny fonay sy ny vavahady-tsainay, azahoanay mahita ny fahamarinana ao amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana lehibe mipetraka ry havana malala dia manao hoe: iza moa Andriamanitra? Be dia be ny olona milaza fa mino an'Andriamanitra kanefa tsy mahafantatra amin'ny fahafenony ny maha-izy azy an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahazarana sy fomba mpivavahana ivelabelan'ny fotsiny izy ireny, manara-dren'ny rano amin'izay ambaran'ny olona. Ny tanjona ambony kendren'Andriamanitra ry havana araky ny vaovao mahafaly ao amin'ny baiboly, Jaona 7:17, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ny fiainana mandrakizay ry havana dia hivelomanao anaty dia ny mbola ety an-tany, ary mitohy any an-danitra any amin'ny fiainana maharitra any an-danitra ao aoriana ny fihevian'i Kristy, tsy ho ela intsony eny amin'ny rao any lanitra. Ny anaran'Andriamanitra araky ny teny fototra nakana izany. Ny fanambaran'i Mosesy ao amin'ny Exodosy 20:17 ry havana, ny anaran'Andriamanitra dia atao hoe Jehova, ary ao amin'ny Deutéronomie 2:30-9, ny anaran'Andriamanitra dia atao hoe Ray. Ny fanambaran'i Davida ao amin'ny Salamo 7:17, Jehova Andriamanitra dia Jehova avo indrindra. Ny Salamo 119:7, tapany 7, ny anarana ilazana an'Andriamanitra dia masina sy matahotra. Antso nataon'i Davida ho an'ny olona rehetra. Ao amin'ny Salamo 7:13, samy midera ny anaran'i Jehova avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra. Tonga ny fotoana azahoantsika mankalaza an'Andriamanitra, tonga ny fotoana azahoantsika mihira sy maneho ny hatsara an'Andriamanitra. Reo fomba fanonana ny anaran'Andriamanitra araky ny dikateny fototra nandikana ny baiboly: El sy Elohim no ilazana an'Andriamanitra ry havana ao amin'ny Genesis 1:1. Ny dikan'izany dia hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra amin'ny mampamorona azy. Ny anaran'Andriamanitra ihany koa dia atao hoe El Elyon. Hitantsika ao amin'ny Daniel 5:7, dia ny hoe Andriamanitra avo indrindra. Ny anaran'Andriamanitra ihany koa dia atao hoe Adonai na hoe Elsadai. Ao amin'ny Isaia 4:17, izay manao hoe Tompo avo indrindra, Andriamanitra ny hery rehetra. Ary ao amin'ny Exodosy 7:14, ny anaran'Andriamanitra dia atao hoe Yahvé. Ny dikan'le hoe Yahvé dia hoe izao zay izy, izao zay izy, hatrizay ka ho mandrakizay. Ny maha-izy azy an'Andriamanitra ry havana dia ny asa ataony. Ao amin'ny Genesis 1:1 dia hitantsika ao fa Andriamanitra no mpamorona izao rehetra izao. Ao amin'ny Hebreo 1:13 dia hitantsika ao fa Andriamanitra no mpanavitra. Ao amin'ny Korintianina 2:5-7 dia hitantsika ao fa mpamonjy Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 4:20-2,
dia voalaza ao fa Andriamanitra no tompony izao rehetra izao. Ny Timoty voalohany toko voalohany 1:7 dia manambara ny maha-izy azy an'Andriamanitra amin'Andriamanitra mpanjaka tsy manataloha azy, amin'Andriamanitra tsy mety maty azy, ary amin'Andriamanitra tsy tamaso azy. Ny Daniela toko 4 4:30 dia hitantsika ao fa Andriamanitra no mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asan'Andriamanitra rehetra ary araky ny hitsiny sy ny rariny ny lalàn'Andriamanitra. Ny toetra manokana mampiavaka an'Andriamanitra ka tsy hitovizany amin'ny hafa. Ao amin'ny Jaona toko 5:9 dia voalaza fa Andriamanitra dia ray, manana fiainana ho azy izay tsy mitovy amin'ny hafa. Ny Joba toko 7:30 dia voalaza eo fa tanteraka sy feno amin'ny fahalalany Andriamanitra. Ny Salamo 7:7 dia manambara fa manerana ny toerana rehetra ny fanatrehan'Andriamanitra. Manerana izao rehetra izao, manera-tany ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1:5 dia voalaza fa Andriamanitra no fiandohana, Andriamanitra no fiefarana, Andriamanitra lay alfa sy omega, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Ao amin'ny Isaia 7:7 ka hatramin'ny 2:20 dia voalaza fa mahalala ny zavatra taloha izay efa lasa Andriamanitra, manambara ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra, ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory Andriamanitra, manambara izay mbola tsy tanteraka akory Andriamanitra. Ary ny Malaki toko 7:9 dia manambara ny toetra mampiavaka manokana an'Andriamanitra izay tsy hitovizany amin'ny hafa. Malaki toko 7:9 izao Jehova dia tsy miova, ry havana malala. Lay Andriamanitry ny Baiboly araka ny Romanina toko 5:9 dia Andriamanitra fitiavana. Ny Romanina toko 7:4 Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana. Ny Salamo 5:7 Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindram-po. Ao amin'ny Petera 2 toko 7:5 Andriamanitra dia Andriamanitra ny faharetana. Ao amin'ny Salamo 5:7 Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamasinana. Ao amin'ny Petera 2 toko 7:5 Andriamanitra dia Andriamanitra ny faharetana. Ary ny Apokalipsy toko 2:12 dia mazava ny maizy azy an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra ny fahitsiana. Ry havana malala, ny maha-izy azy an'Andriamanitra ihany koa dia ny famonjena atolony ny olona rehetra. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 2:5 dia voalaza fa ity Andriamanitra ity dia tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ny tanjona lehibe sy ambony kendren'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika alala ny marina. Ny maha-izy azy an'Andriamanitra dia ny maha-iray azy sy ny mahatokana azy. Ny Timoty voalohany toko 2:5 dia ambara fa iray no Andriamanitra. Ny Efesianina toko 4:1 dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ry havana malala, zava-dehibe ny fahafantarantsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra amin'ny maharay azy. Ao amin'ny Exodosy toko 4:3 andininy 5 sy ny 7
dia voambara fa Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miantra, Andriamanitra be famindrapo sy fahamarinana, Andriamanitra mitahiry famindrapo amin'ny olona arivo mandimby, Andriamanitra mamela heloka sy fahatsoana ary fahotana, ary Andriamanitra tsy mety manamarina ny meloka. Andriamanitra mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy ka hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Ry havana malala, Jesosy Kristy no fanehoana tonga lafatra an'Andriamanitra. Jesosy Kristy izy tena ny dia nanambara ao amin'ny Jaona 1:20 manao hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanaka lahatokana izay ho atratra ny ray, izy no nanambara. Jesosy ihany koa dia nanambara ao amin'ny Jaona 4:7 manao hoe zay nahitay dia nahita ny ray. Oviana isika ry havana no ahalala amin'ny fahafenony an'Andriamanitra. Oviana isika ny resy lahatra ka hametraka fanontaniana manao hoe iza moa Andriamanitra. Ry havana malala, mila mijery an Jesosy isika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny zavaboary, amin'ny alalan'ny fandinia tena manokana ataontsika miaraka amin'ny Jesosy. Andriamanitra ny ampafantatra antsika isan'andro ny momba azy, ka ho tonga ho amin'ny fahataterahana isika, ho tonga ho amin'ny fahamasinana isika, ary anana ny toetran'Andriamanitra ho azy rereny ny voninahitra. Misaotra tompoko amin'ny fahaliananao, hivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra tsara indrindra azy any an-danitro, misaotra anao izahay fa afaka nianatra ny mombanao ary afaka namaly ny fanontaniana manao hoe iza moa Andriamanitra, iza moa ianao. Engany izahay mba hitodika amin'ny Jesosy Kristy ka tsy ho anisan'ny kristianina mandeha amin'ny fahazarana fotsiny na anisan'ny kristianina ivelambelany fotsiny, fa kristianina hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka. Amen. Fotronjy zany fo mampitondra fahorina, ireo babony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po, tosatria zanana elatra soa iany fa aolay raitsito mamonjy ireo rerakampo, ireo votondrano maso votom-pahoriana maro dia maro toko, ampaherezonao za aidiray be indra fozay tony ravy nahihintsana eny kioloka hanampa aretana sy aza vanatrahany rambola tany kio ny tany.
maso ranomaso mpifalina mahatsapa fa tsisy anarana azo na famonjena afa-tsy anarany Jeso Kristy soaiany fa aolay raitsy to mamonjy ireo rerakampo ireo voton-dranomaso votom-pahoriana maro dia maro toko ampaherezonao za airilay be indra fozay tony ravy nahitsa nahainy kioloka hanampa areta nasiaza vanatrahany rambola tanikio ny tany ampaherezonao za airilay be indra fozay tony ravy nahitsa nahainy kioloka hanampa areta nasiaza vanatrahany rambola tanikio ny tany Navuko
eny ary rehefa naike hitsangana izay telo menada ny antony dia satria mifarina ny fotoanantsika dia ametraka ny veloma vetivety satria tsy mety atao dia mitsangana fa sao dia lazay ny olo hoe tesitra nefa nafinaritra ny sabata niaraka tamin'ny radio azisa niaraka tamina efatra menadahany keo toky atsy amin'ny lafy teknika volasoa vatsoa i veloma ary zany ny teninareo any piainantsika mpijery dia mirary soa atsika rehetra zany mino fa anao safidy tsara indray tsika mandritry ty herinandro ty eny mandritry ny androm-piainantsika dia ny anaovantsika safidy tsara eo amin'ny fatram-pitiavana ny zavatra rehetra izay iainantsika na zay raisintsika rehetra mihitsy na olona io na zavatra io ninina ary indrindraindrindra fitiavantsika n'Andriamanitra dia aza tinoina fa fitiavana mandrakizay ny tiavako anao hoy Andriamanitra amin'ny tsirairay avy amintsika dia izay fikirana sy ilona iaina ny sanandro sanandro dia izay no ametrahana ny mandra-piresaka ho manaraka mandra-piona tianao Jesosy zaho mihitsy